Kokoa daholo ny zanagasikara rehetrarehetra, mbola ao daholo ve na rehetrarehetra? Za koa mbola ato foana. Fanoritory zavatra ty antsika rehetrarehetra. Tsara ve le couronne? Vidiana couronne voavoa indray nareo e. Na dia tsisy ara amin'ny mariazy dia mba manao couronne ihany no tenanay a. Fa zao vaovao omena anareo androany dia tsy resaka couronne fa resaka corolle. Zany hoe ny fitiavana amin'ny fahanalavitra. Mafy aza ny tena tia izany. Nefa rehefa tena mifanalavitra eo no tena hatsapahan'ny tena hoe mila fitiavana ny tena. Ho anao le lasa lavitra ny tena mila fitiavana, le manalavitra. Fa izy le hoe le olona anankiray eto akaiky eto an-toerana eto, tsy dia miasa saina loatra an'izay. Azo lazaina azo itokisana ihany ve le hoe raha ohatra ka mifanalavitra loatra le fifankatiavan'olona anankiroa, dia laza tantara anankiray tena nisy dia anjaran'ny tsirairay mandinika anazy. Misy olona anankiroa efa mifankalala ary izy niaraka roa taona izy aloha, dia akanjo ilay vehivavy lasa nandeha niasa lavitra. 3 taona tany lavitra tany. Verina ilay vehivavy, le ry nefa kay efa niteraka anankiroa. Tsy nalala ny vehivavy, mbola niaraka ihany, dia io koa le ry fa mety tsara velatsihy mbola miaraka manalaza ihany. Tampoka ato hoe fantatry le vehivavy fa kay izy ity olona efa manan-janaka anankiroa, efa misy le vehivavy tsy lalahy vady io fa atao sipasipahiny fotsiny ihany. Dia mbola miala zigila ihany izy, mbola miala ilana ihany mbola efa niaraka tamiko efa ela be io. Noho ny avy eo amin'izay nefa voaporofon'ilay vehivavy ihany hoe kay tena marina le izy olona niaraka taminazy manan-janaka anankiroa. Avy eo indray ilay vehivavy, lasa indray ilay vehivavy niala teo amin'ny toerana fa mbola nanohy ny asany tany lavitra tany ihany. Iny indray nataon'ilay ry verina tany amin'ilay vehivavy anankiray le niterany anankiroa izy nanamboatra zanaka anankiray, lasa 3 zanany. Dia efa nalala moa izany ilay olona tary ivelany le niaraka taminazy taloha fa hoe efa manan-janaka izy, lasa 3 ihany zanany. Inona intsony moa izany mbola iarahako izany ary efa olanako. Dia izay ilay tantara tena nisy izany. Aretina fiarahamonina eny fa tsy voa hoe iray ihany. Dia izao ho an'ny mpifankatia hoe mbola tsy nihaona ka mifampisipa be mifanao mifanao je t'aime sy ny taritariny, dia tsy azo itokisana ilay izy. Ilay tantara teo tantara tena hoe olona efa nihaona izao ary izy anankiroa efa niaraka 2 taona mivantana, dia sarahan'ny toerana noho ny hoe asa. Nefa dia mbola mahavita mivadika ilay ry. Maika fa ianareo roa mifanalavitra be ary mbola tsy mifankalala n'inona, sarotra be. Nialalana ny lehilahy anankiray hoe nialalana ny toetrany hoe tena tia, dia ianao mahita ny fihetsiny maneho am-pitiavana. Mivantana io lazaiko fa tsy le vavany mitatatata hoe tena tiako be kindria, jerena indrika izaho manao an'izao, jerena indrika izaho manao an'izao, hoe sary fotsiny nalaina iny. Fa ny any ambadika aty amin'ny masondry ihany, tsy hay ndry. Mila mihaona ianareo roa dia mifampizaha toetra, mifankalala hoe ahoana ny toetran'ity, tsara sa ratsy, ny tanterahany tsara ve ny zavatra nolazainy, ka raha notanterahany ilay izy dia azo lazaina tia ihany izy. Fa raha ohatra ka tsisy notanterahany ny teny nomeny andry, fampandainga be izy, lazay fa hoe ataony raharantsika noho ny tonga nefiny dia kamo indray ilay ry fa lasa izy miala ilany. Inona izany? Mody avy eo indray izy mody mialaala foana na miantso anazy indray dia mody lazay fa sahirana izy. Ary izao no tena mampalahelo raha ohatra ka vehivavy izany indry lasa any lavitra any, fa ilay lehilahy indry eto dia ny ankamaroan'ny lehilahy tsy tena fitiavana. Fa indry ilay hoe jerena hoe manam-bola indry any ivelany any dia izay mampatonga anazy mamikitra indry. Tsy maintsy fantatry indry ihany ange rehefa tonga mihaona ianareo roa hoe bandimpanataka ity. Dia na jerena indry raha ohatra ka hoe lehibe noho izy dia mody mety tsara velatsihy miaraka amindry nefa dia handany ny vola indry. Ka noho izany ho an'ny vehivavy raha ohatra indry ka hoe any lavitra any, misy olona miaraka amindry eto an-tanindrazana, dia aza mino an'izay.
mila miona ianareo fankazatra toetra raha nitanterahana hatramin'ny farany zavatra noteneniny sy ny tokony mena dia azo irariana ihany hoe tafarina fiarahanareo roa. Fa raha mpandainga izy dia anjara indrindra mandinika anazy. Na firy taona nareo niaraka atao anaty telefaonina sy ny rehetra any. Ny olona afaka mandainga e. Efa fahazarantsika izao ilay mody hoe fa aiza indry izao ry piso dia efa aty anaty tomobila izy nefa mbola ary an-trano. Izay nge dia efa lainga e. Dia tsy fantatra ihany koa nareo fa nalavitra be ihany. Fa ny tsara dia mifanakaiky dia eo no mifampizaha toetra dia hita eo avy eo. Ary mbola averiko ihany ho an'ny vehivavy. Ny lehilahy dia tsy misafidy olona eran'ny izany mihitsy a. Na ramatoa be, na tovovavy kely, na olona mitovy aminazy. Fa rehefa te hanokatra vody a, dia tiany foana io. Fa ny lehilahy raha toa ka tena voninahaka vady vehivavy anankiray dia izy mihitsy no miezaka manapa-kevitra fa tsy miandry hanao publicité be hoe ataoko an'izao indry, ataoko an'izao indry, ataoko an'izao indry, tsisy ilana an'izany. Fa tonga izy dia manapa-kevitra hoe hivady isika, efa nataoko ny fanomanana rehetrarehetra dia hiaraka isika amin'izao ny datin'andro dia efa nanomana an'izao aho dia efa nanomana an'izao. Izay izy matoa hoe voninahaka vady. Fa raha tsy nanao an'izany izy fa be resaka fotsiny. Mbola ho ela. Dia izay hoe courage daholo ho an'ny mpifankatia rehetrarehetra ary ô.